ny toivaka ny fahamarinana sy ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara dia faly manolotra anao ity fandaharana ity. Fantatrao va fa mamatonalina izao dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ary fifaliana ho an'ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly sy ny toivaka ny fahamarinana izay mifandrindrona ao anatin'izao fandaharana mamatonalina izao no mamangy antsika rehetra ary mitondra ny fampahirizana fampieritrertana ary fahamarinany tenin'Andriamanitra. Miaraba anao tiana fanantenana. Miaraba anao Camille dia miaraba ny manaraka n'izao fandaharana manokana izao na mijery ianao na miaino fiadanan'ny tompo antonona aminao. Loha hevintsika androany dia izao hoe fiarahamonina lavitry ny aretina dia nalaza be tamin'ity ny salamo faraika amin'ny sivifolo. Ahoana ny fijerinao izay? Tena zany tokoa, soa ihany fa misy ny salamo faraika amin'ny sivifolo nefa indraindray mety misy fandrika ihany ao anatiny fa natokana ho an'ny rehefa mamaky ny salamo faraika amin'ny sivifolo antsika dia mazava tsara hoe iza no arovan'Andriamanitra. Ny fanontaniana mipetraka zany raha tetentsika hoe ahoana re Andriamanitra ny atonga na ho lavitry ny aretiny dia ny fanontaniana dia apetraka aloha ny salamo faraika amin'ny sivifolo andiny voalohany hoe mialoka eo ambany elatry ny tsy tovy antsika sy ianao fa eo ihany ny mahatsara antsika mahatonga antsika ho en sécurité tsara ao tsara ao amin'Andriamanitra. Izay mihitsy no fiatomboany tokoa raha mamaky ny salamo faraika amin'ny sivifolo tsika hoe ny mitoetra eo amin'ny firenena izay amin'ny avo indrindra dia monina ao ambanin'ny alokony tsy toa ary ny olona manana an'izany no milaza izao ilaza amin'i Jehovah hoe fialofako batery fiarovana ho ahy ianao ary Andriamanitra izay itokiko. Ny zavatra misy amin'izao fotoana dia miaina ao anatin'ny orooro sy ny tahotra ny olona ary tsy eto Madagasikara ihany fa maneran-tany dia izay indrindra no mahatonga antsika hitodika any amin'ny soratra masina hoe ahoana roa ny baiboly manoloana ny aretina na ny arety mandringana. Mahatsiaro an'ilay tenin'Andriamanitra tia moa fandaharana iombonan'ny toivaka ny fahamarinana sy ny mpiara-mamaky ny baiboly ao amin'ny toivaka ny fahamarinana manokana Camille fa tsy hoe ho antsika rery fa ho an'ny mpino rehetrarehetra ny tantara faharotoko fahafito andiny fa telo ambin'ny folo aloha izay vao mandeha ny fahaefatra ambin'ny folo ao anatin'io andiny fahatelo ambin'ny folo dia mampatsiahy antsika Andriamanitra ny amin'ny hoe rehefa tsy miaino anazy tsika dia anaterany variana mihitsy Camille amin'ny tenin'Andriamanitra io anaterany arety mandringana. Tena mampieritreritra be hoe inona no antony mahatonga an'izay anaterany arety mandringana isan'ny lakolosy ve lakolosy ho ampiasain'Andriamanitra ho atsika asa Camille inona no andrasan'ny tompo amintsika amin'ny mampino kristianina antsika amin'ny mampianatra ny tompo antsika manoloana n'ilay lakolosy ataon'ny tompony. Misy ny aretina ary misy ny arety mandringana. Misy ny aretina fa misy ny valan'aretina fa ny arety mandringana sy ny valan'aretina tiana dia anitantsika tsara anatin'ny soratra masina fa fomban'Andriamanitra no mampiasa ny aretina sy ny valan'aretina mba hahatonga ny olona handiny-teny noho ny fialany amin'Andriamanitra fa ny ampisian'ilay amin'ny farmasia ilay azo misy ohatrany sarina bibilafo dia ny amin'ny farmasia dia izao hoe tamin'ny andro Mosesy ilay menarana varahana fa rehefa nanateran'Andriamanitra arety mandringana ny olona noho ny fahadalana noho ny fiodonany tamin'Andriamanitra dia izay nitodika tamin'ilay menarana varahana dia sitrana fa zao ihany koa tiana ny fijeriko azy ilay hoe ny arety mandringana ihany koa anehoan'Andriamanitra ny fahefana eto amin'izao tontolo izao ary anisan'izany ny zava-nisy tamin'ny voahan'ny zanak'Israely tao Egypta. Izany hoe raha azo ambara zany dia ny arety mandringana amin'ny fomba amin'ny fotoana anakay dia fomba hoentin'Andriamanitra hanairana ny sain'ny olona hitodika amin'Andriamanitra izay antokana isian'ny vahaolana ary amin'ny teny coronavirus tsika dia voafetra ny fisainan'ny olona voafetra ny herin'ny olona voafetra ny volan'ny olona voafetra ny zay heverin'ny olona fa fahalalana
tamin'ity indray mitoraka ity foatra hoe mipitserin'andriamanitra kely ny bouton dia mijanona mihitsy izao tontolo izao. Zany mihitsy rehefa mieritreritra n'ilay izy kami dia mandinika hoe misy fomba anankiroa ahafahana miatrika aretina na isika isafidy ny ororo sy ny atahotra izay mihitsy ny kasainy devoly fahavantsika na isika isafidy iaino an'ilay lakilosin'Andriamanitra dia andinika hoe tombo a inona ny message, inona ny afatra, inona ny zavatra mila hitsy eo amin'ny fiainako. Ny fiainako aloha mandinika aloha eo amin'ny fiainany ankohonako, eo amin'ny fiainany firenena, ny fiarahamonina misy ahy. Tsika sy kami ary andao asaintsika ny olona rehetra hoe ndao tsika isafidy kosytsika tsy ororontsika fa andeha amin'ny fibebahantsika eo anatrehan'ny tompo dia hotenentsika ilay Salamo 5:30 iny hoe dinio Andriamanitra fantaro ny foko jereo any anatiko andreo dia misy lalana mitondra amin'ny fahafatesana manoloana ny mety aretina mahazo anao amin'izao fotoana izao fa mampahoro mitahotra hoy ny Jaona 1:4 mampahoro mitahotra fa ndao raisina ny antson'ny tompo dia hibebaka amin'Andriamanitra tsika dia hialoka eo ambany elatra ny tsy toy isika. Kami mieritreritra tamin'ny andron'ny zanak'Israely any amin'ny bokin'ny Exodus manambara ny amin'ny hoe raha te ho lavitry ny aretina inona ny tenen'ny tompontsika amintsika raha te ho lavitry ny aretintsika raha tsy te ho tratran'izany. Ny Exodus 5:20 dia nitenana hoe aroa izy raha zoty hainy feon'ny Jehovahandriamanitra ao ianao ka anao izay mahitsy eo i masony sy iaino ny lalàny ary hitandrina didiny rehetra dia tsisy ataoko aminao ireny aretina rehetra ireny izay nataoko tamin'ny Egyptianina fa izao ny Jehova izay mahasitrana anao. Ny aretina dia fomba anehoan'Andriamanitra ny hery sy ny fahefana fa ny aretina ihany koa fomba hitaizan'Andriamanitra ny olona hoe raha izao nataonao dia izao ny vokany, raha izao nataonao dia izao ny vokany, satria ny fahalotony dia mitondra aretina eo amin'ny fiainan'ny olona. Ny kolera dia vokatry ny loto, ny sida dia vokatry ny loto fomba fitondran-tena fa ny tanjon'Andriamanitra dia hahatonga ny kristianina ankatoa azy anao izay mahitsy eo i masony hitanjona ny didiny dia ilay teneninao teo hoe lakilosin'Andriamanitra ny aretina mahatonga ny olona hitodika amin'Andriamanitra, hiaino an'Andriamanitra ary hakatao an'Andriamanitra. Ary izany ihany koa ny tanjo izao fandarana mamaton'alina izao dia anairana antsika hoe efa akaiky ny tompo hoe raha hitanareo izy ireny zavatra rehetrarehetra ireny ny aretina, ny orotany, ny ady etsero dia andradrao ny masonareo fa akaiky ny tompo. Ka ny fandarana mamaton'alina dia fanairana antsika hoe fotoanany fibebahana izao, fotoanany fiambenana izao, fotoana fandinian-tena izao, fotoana fanompoana an'Andriamanitra izao. Satria koa ny Exodus misy miteny any ny Exodus tiana lemana hoe manompo an Jehova dia ampanala soko aminao ny aretina ozy izy. Zany mihitsy Exodus 3:20 izay ntonononao teo izay kami 5:20 ilay tenin'Andriamanitra miteny hoe manompo an Jehovahandriamanitra reo dia hita ny haninao sy ny raninao izy ary soroko aminao ny aretina. Tena mamy zany tenin'Andriamanitra zany. Ary za te hisarika ihany koa ny mpijery sy ny mpiaino antsika amin'izao fotoana izao manoloana ny aretina. Matetika misy tenin'Andriamanitra anankiray tsara kokoa hoe ilay any amin'ny ohabolana 7:20 manambara hoe ny olona tahaky ny heviny ao am-pony ihany ny toetrany. Raha te handray fanasitranana ary tsy hoe handray fanasitranana ihany fa mety ao anatin'ny aretina ianao fa ho lavitry ny aretina. Ity fisainantsika ity kami tena mila jerentsika tsara hoe morona makaiza ny fisainantsika. Raha isika mifantoka ao anatin'ilay aretina vao mivoaka ny trano ianao dia mieritreritra hoe matin'ny coronavirus androany lasa midina be hatramin'ny hery fiarovanao ao anatin'izany satria ny sainao rehetrarehetra lasa stressé ho ny filaza azy, lasa ao ambanina tahaka ny hoe miady izany foana ny saina dia
zay ny tenenan'andriamanitra hoe ndao anompo azy andao ny zavatra hifantohantsika amin'ny fiainantsika mihitsy a tsy mifantoka amin'ny hoe za miady amin'ny aretina fa za manompo an'andriamanitra dia lasa feno ny voninahitr'andriamanitra esorin'andriamanitra amintsika ny aretina. Zay indrindra ny coronavirus hoe ny atao anao sa andriamanitra iza ny atao anao bebe kokoa, inona no atahoranao ny ofaty ve sa niatrika ny fitsaran'andriamanitra ao ambadiky ny fahafatesana fa ny fandarana mamantonalina dia mitaonanao matahorany Jehovah-Andriamanitra ao miala amin'ny ratsy fanao rehetra dia hanasitrana ny tantsika ny tompo. Ny fandarana mamantonalina dia mitaonantsika mba hanana fanantenana ny ao ambadiky ny fahafatesana fa tsy maintsy hofaty daholo ny olona tiany na tsy hofatin'ny coronavirus ary fa raha maty ny olona anankiray dia mba ho aiza ianao fa ny mamantonalina fotoana andradrantsika ny masontsika hoe mbiakaiky ny tompo. Ny mamantonalina dia fotoana anankiray mila handiniantsika teny. Mamantonalina dia tsonantsika hibebaka hanana fifandraisa amin'Andriamanitra ka na eo ny aretina rehetra zay mety mahazo ny olona rehetra dia hafa ihany ny olona manana Andriamanitra manana antoko fa in'Andriamanitra ny manasitra anazy. Raha tiany zany na maty aza ny olona anankiray manohana ny aretina dia tsy ny fahafatesana ny tompo teny farany fefa nyresen'i Kristy zany dia ny fiaina mandrakizay no ampanantenan'Andriamanitra ny olona zay eo aminy. Ny fahafatesana nge tsy hoe tapitra tsy hoe tapitra ny fiainana miova fotsiny ny etahanao miova fa misy fiainana tsara be tsara lavitra mihoatra no ny ainantsika teto ary raha efa manana an' Jesosy ianao tompo sy mpamonjy ny fiainanao dia zay mihitsy no anasanay ianao eto amin'ity fandaharantsika manokana mamatonalina ity hoe ny zava-dehibe indrindra dia ny fahazahoanao antoka fa efa manana ny tompo ianao raha sanatria mbola tsy manana an'izay antoka izay ianao fotoana iambenana izao fa mety rehefa aveo ny tompo ny tonga dia sotavelo eo ianao dia mampalahelo fa izay lasa dia mino aho fa ho tanteraka amintsika ilay salamo faraka amin'ny sivifolo ilay andiny fa folo saika ambin'ny folo hovakitsika ho atsika rehetra zao ilay tenin'Andriamanitra hoe satria hoy ianao Jehova ianao no ariko sady nataonao fonenanao ny avo indrindra dia tsy hisy loza anjoanao na aretina anakaiky ny ilainao fa izy andidiny ny anjeliny aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra aleanao. Zany ny tenin'Andriamanitra amintsika. Fa ny anahy ilay andiny faefatra ambin'ny folo koa ny tiako tsindriana tiana manao hoe satria izao ny raiketan'ny fitiavana dia hamonjy azy aho hanandratra azy ho any amin'ny avo ao satria mahalala ny anarako izy. Iza reny raiketan'ny fitiavanao hoe fa raha ny tompo ny raiketan'ny fitiavanao dia ho hitanao zany fiainana lavitry ny aretina ary na marary ary ianao dia ho anilan'izay azo pahorinako ny tompo. Zay indray ny fandarana hiarantsika tamika nytia dia mangataka ny tiany isika hivavaka metraka ny fiainantsika eo am-pelantanan'ny tompo. Ndao hivavakatsika. Andriamanitra rainay misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy izay amin'ity anio ity afaka nampatsiahivinao ny amin'ny salamo faraka amin'ny sivifolo io misaotra ny amin'ny fisin'io ataon'ity tenin'Andriamanitra ity fa le teninao rehetra mihitsy izay mamelona anay lakiloso anay mankasitraka anao ny amin'ny zavatra velanao nitranga manerana zao tontolo izao tamin'ity taona 2020 ity tompo miasa aty anatin'ny sainay rehetra ianao avozy mihitsy ny sainay mba hay an'izany hoe mifantoka aminao fa tsy mifantoka amin'ny aretina tsy atahotra ny aretina fa andeha amina tahotra anao Andriamanitra mialoka tsara mitoetra eo amin'ny fierena izay ianao ry avo indrindra dia eo ambany aloka ny tsy toy eo zahay tsy isy mahakasika anay tompo aho vangio manokana ny fony tsirairay indrindra ny fony izay mbola tsy manana anao nefa maheno an'izao fandarana izao vangio tompo mba hafantatra anao mba tsy nitahotra aretina fotsiny fa tena no ny fahafantarana ny fitiavana anao ny fitiavanao azy dia ho tonga tianao koa izy. Tonoana amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka. Amen.
koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiaviany tombotrano na ho ariva na ho mamatonalina na ho maneno akoho na ho maraina. Marika toko fa 3 ambin'ny folo, 9 fa 5 amin'ny telopolo.